Nitarika fanadinoana ireo fomba mampanao gasy, indrindra fa ny an'ny fokomerina ny fanafoanana ny fanjakana fahagasy. Isan'ireo fomba nanjavona na tsy hita taratra nandritra ny 200 taona ny andro fandroana. Raha ny taona 1724 vao noezahan'ny mpitantana ny Tranobenimerina Ombomanga naverikasina izany. Ireo fokom-pianakaviana teny amin'ny toerana io ihany hatramin'izay 2 taona izay no afaka nanatrika ny fombafomba sy ny lanonana fanao amin'izany ho fiarovana ny mety ho sopatra. Amin'ity taon'ity kosa ho velarina amin'ny faritra sy ny fokom-pianakaviana rehetra ny fanamarihana azy ho fanajana ny vina iraisana tapaka nandritra ny vovonam-ben'ny Ray aman-dreny ara-drazana amin'ny fanomezan'ny isampoky lanja ny fomba tany rehetra eto amin'ny nosy. Ny antony namerenana tsaka sy andavany ary amin'ny tena maizy azy ny andro fandroana sy ny fomba fanao amin'ny andro fandroana eto Merina dia famerenan-kasina ny hasipendrianan'ny Madagasikara manontolo miaraka amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny zavatra tahaka zany any amin'ny faritra. Satria ny any amin'ny faritra ny tsy simba ny azy fa ny teto Merina ihany ny simba, zay mahatonga an'ilay hoe averina. Samy manana ny maizy azy manko ny foko 2020 eto Madagasikara. Ny fitampo zao dia manana ny fomba ny mazava tsara izy eo amin'ny fanehoany ny fisian'Andriamanitra, ny Andriamanitra ny razany, dia fanehoany ny hasin'ireo razam-panjakana na ny razan'ny mpanjaka. Dia ohatran'izany koa nge ny andro fandroana eto Merina. Ny Merina nge manana Andriamanitra ny vavahana sy tena ny ankina na tanteraka. Ireo nefa no mitazona ny hasipendrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny hasipendrianan'ny vahoaka. Antsoina ho tonga natrika ny andro fandroana izay ho tanterahana ny tapatapaky ny volana aprily zao. Araka izany ireo mpanjaka sy Ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko 2020 fifanotronana izay takiny ny vina napetraky ny vovonana amin'ireo hetsika rehetra isam-paritra sy isam-poko. Ty 7 sy 2 ty ka izy amin'ny volana tapatapaky ny avrily no anaovana ny andro fandroana sy ny fomba fanao amin'ny andro fandroana. Manasa an'ireo mpanjaka lehibe avy any amin'ny faritra sy ny Ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko 2020, manasa an'ireo olo manakaja sivily na maramila na ny Ray aman-dreny finoana isan-karazany. Ny famerenan-kasina ireo fomba mampanao gasy ihany no lalany tokana ahafahana manajary ny hasipandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka. Hoy Randriana Tandro Robert, mpitahiry ny hasipandrianan'ny Madagasikara ao amin'ny Tranobenimerina Ombomanga. Manana hetsika iraisana ny foko 2020 mivondrona anatin'ny vovonam-ben'ny Ray aman-dreny ara-drazana izay tanterahana isaky lohataonan'ny Septambra. Tsy misy ny fampihavanam-pirenena azo antoka sy tanteraka indrindra mihoatra azy io araka ny fanazavany. Ny zavatra tsara ho fantatry ny gasy mpiray tanindrazana dia misy ny atao hoe ny hasina mahagasy ary ny fomba mahagasy iraisany ny foko rehetra 2020. Io dia tsisy fampihavanam-pirenena tena fantatra sy tanteraka indrindra ary firaisam-pirenena eto Madagasikara mihoatra noho ny fiarahana miombon-kevitra sy miara-mijery ny mahagasy ataon'ireo foko 2020 ireo. Ka noho izany dia entanina ihany ny vahoaka malagasy rehetra mba samy hijery ny atao hoe mahagasy, na dia iazana ny mamantatra ny fandrosoana sy ny fanatontoloana eran'izao tontolo zao tsara zany ho tombony iny. Fa eo zany amin'ny volana avrily ny 7 sika dia ifampianto sady ifampilaza fa hoatrehinareo miaraka aminay zay efa namerina azy eto Merina ny farazana ny andro fandroana sy ny fomba fanao amin'ny andro fandroana.